Faly miarabantsika tsara avy-indray tratry ity zoma fa 4 ny volana jona ity. Misaotra n'Andriamanitra mandrakarivo sika fa mbola atao aminy iandray ny teniny ary iandray ny fahasoavana ihany koa. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainany ilay vavaksika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay fa mbola afaka mandray ny fahasoavanao indray. Misaotra anao ihany koa izay mbola mitazona anay sy mitaona anay eo ambany fiahiana ao hatrany. Metezanao Tompo mba mila ny fahadisoana sy ny elokay ary koa hanasitrana ny tsy salama ao anatinay rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny solovoina antsika. Nalaina amin'ny Apokalipsy 5:12 manao hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika andray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Amen. Kristy no fototra iorenan'ny fivavahana jiosy manontolo. Ny fahafatesany Abela dia vokatry ny fandavan'ny Kaina ny drafitra Andriamanitra izay nampianatra azy hankatoa mba ho vonjena amin'ny ran'i Jesosy Kristy naseho ara-tandindona tamin'ny alalan'ny fanatitra natao sorona iziny amin'izany. Tsy nanaiky an-datsa-drà izay tandindon'ny ran'i Kristy halatsaka ho an'izao tontolo izao i Kaina. Andriamanitra no nametraka an'izany fanompoam-pivavahana rehetra izany ka tonga fototra iorenan'ilay rafitra manontolo i Kristy. Ireo rehetra nanao fanompoana tao amin'ny fitoerana masina dia nampianarina mandrakarivany amin'ny fanelanelana nataon'i Kristy ho antaranak'olombelona. Natao hampisy fitiavana ny lalàn'Andriamanitra izay lalàna mifehy ny fanjakany ao am-pon'ny olona rehetra io fanompona io. Natao hitondra lesona momba ny fitiavan'Andriamanitra voaseho ao amin'ny Kristy izany. Kristy ilay nivonoana, ilay nitondra ny fahotana na hameloka ny olombelona. Mahita ny asan'i Kristy isika rehefa mibanjina ny eo aloha hevi-dehibe ny famonjena io. Ny fanahy masina manko izay fanomezana nampanantenaina ary tsy izy ihany fa nitoetra n'ilay sorona sy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra dia aloha hevitra izay tokony hiteraka fiheverana ambony sy masina ary mendrika momba ny lalàn'Andriamanitra ao am-pontsika, izany lalàna izay natao ho tandreman'ny olona rehetra ny fitakeny. Ny fandikanan'io lalàna io na tamin'ny fihinanana n'ilay voankazo voarahara monja aza dia nahatonga ny vokatry ny tsy fankatoavana ny lalàmasin'Andriamanitra hiatra amin'ny olombelona sy ny tany. Tokony ho takatra mazava tsara ny amin'ny hoe ota ary tokony hanakaiky n'ilay fefioarana mankamaniny tsy fankatoavana na kely aza. Tian'Andriamanitra ho takatry ny vahoaka ny tsirairay avy ny asa lehibe nataon'ny zanak'Andriamanitra mandrakizay izay nanolotra ny aina ho famonjena an'izao tontolo izao. Fa hoy izy amin'ny Jaona voalohany manao hoe enje manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray antsika dia ny nantsony antsika ho zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy manana antsika izao tontolo izao satria isika mahalala azy. Amen. Mba ho tanteraka aminao tokoa ny izany teny izany ary tsarovy manjakariva fa nisy olo vonantsika Kristy mba tonga antsika indray hiverina ao amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Any masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany tena izany amin'ity maraina ity. Mikataka aminao izay atao voatsapanay isanandro isanandro. Fa zanaka voafidinao izahay ary manana ny anjara toeranay eo amin'ny fanjakanao. Ampio koa izahay mba tsy rehefarehefa amin'ny tany ny amin'ny fomba fanao na amin'ny fomba fisainana fa hametraka ny maha-izy anay ao amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sa
miaro